ianao no mamory sy miantso anay amin'ny alalan'ny fanahinao Andriamanitro, ka tafavoreto izahay hitohaka aminao ilay loharano-pahendrena sy fahalalana ary loharano ny fampahirezana ny mety mitenena voky ianao sy manana ny tenanao izahay. Amen. Araka nambarateo dia resaka fanahy masina no banjiny tembolany efitsakemo amin'ity vola ity. Da anao mba hianatra an'izany fanahy masina izany mihitsy misy satria ohatrany adinodino natao ambany zavatra izy. Anio isika dia mijery ny Andriamanitra feno ny fanahy masina. Andriamanitra feno ny fanahy masina. Raha amin'ny lafiny fotoana dia tiana mampatsiahy antsika fa tsy manam-piandohana tahaka an'Andriamanitra ray ny fanahy masina. Efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny fanahy masina. Jareo ny baibolinao Genesis toko voalohany amin'ny 2. Izao ny voalaza ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany. Tsy misy fanazavana zany hoe ty Andriamanitra ty moa dia avy aiza. Iza ny dadany, iza ny mama, avy hatrany dia mipetraka tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tsisy mahary azy, izy ny voalohany. Dia toy izy ny amin'ny 2 ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aiza ny tampony lamina. Zany hoe ohatrany zavatra mbola tsisy endrika tovabao teny Hebreo. Dia mamarana ny 2 ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano. Jereo tsara ny fanahin'Andriamanitra fa sora-bavety majuscule. Tsy hoe le fanahy ohatrany everitsika hoe fanahintsika fa le Andriamanitra fanahy masina. Dia tahaka ny nanehoana n'Andriamanitra anankiray tsisy filazana hoe izy io zanak'ry na zao avy hatrany dia miaraka nisy tamin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy zavatra ary arak'izao rehetra ny mahafinaritra atsika izao raha tsy miaraka ny asa Andriamanitra ray sy ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany no mikotrika teo amin'ilay lalina tsy hita maizina tahaka ny kotrehany an'i Jesosy tao an-kibom-Maria. Zay vao nisy izao rehetra izao. Ka izany no manao mafisana amintsika hoe tena fanahy masina arak'izay nambarana soratra masina azy. Tena Andriamanitra ny fanahy masina. Tena Andriamanitra ny fanahy masina. Zay amin'ny lafiny fotoana, amin'ny lafiny toerana indray. Izao ny tsara ho fantatsika. Manerana izao rehetra izao. Tsy hoe izao tontolo izao planeta tany no mandohantsika. Tsy zay. Efa impiry moa zany mba mitorina sy mazava rehetra hoe ohatrany vitsika ane izany planeta tany zany. Izay misy ny continent dimy na lazaina fahaenina koa rehetra iny. Raha oharina amin'izao rehetra izao l'univers. Olona voaloha observable raha no resahantsika. Manerana izao rehetra izao ny fanahy masina. Betsaka amin'ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany fa ny tena akaiky sady tsotra indrindra dia ny Salamy 5:30. Hoy ilay mpanao salamy. Salamy 5:30. Aiza no hialako amin'ny fanahinao Andriamanitra? Aiza ny tany antoanako raha hoe andositra anao aho? Anao tahaka an'izao azy dia hoe andositra an'Andriamanitra. Dia aiza no tsy misy anao? Aiza no antsoirako tsy ao anatrehanao na dia miakatra ny an-danitra zao dia any ianao. Ary mba takadrasantsika moa izany lanitra zany tsy ho mangamangatazatsika eo anie zany. Indrindra raha toy fanjaka amin'ny lanitra. Na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azy aho dia any ianao. Amin'ny fisainan'ny Hebreo dia any ambanin'ny tany, any afovoany ny ambanin'ny tany any moa zany fiaina tsy hita zany. Dia miaiky ny mpanompon'Andriamanitra hoe any koa ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina zao any ianao. Zany hoe any amin'ny sisy ny tany rehetra mba hitoetra ny ampara ny ranomasina. Dia mbola entin'ny tananao ianao na dia zany azy sy azon'ny tananao ankavanana. Zany ilazana amintsika hoe manerana izao rehetra izao ny fanahy masina.
ary efa hitantsika ary amin'ny fahazantsara araka an'izao fa Andriamanitra ray mihitsy no manao fanambarana to. Andriamanitra dia fanahy. Azay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io fanahy io tsy hita maso izy io. Roaho ozy ny teny Hébreo, pneuma ny teny Grika, izay teny Hébreo nanatona voalohany ny testamenta taloha, dia rehefa avy eo ny teny Grika nanatona ny testamenta vaovao. Avy amin'izay pneuma zay no mahatonga hoe pneumatique. Io kodiarana fiara io izay hitantsika mitondra antsika amin'ny teny amin'izao tontolo izao, tsy mahavita lavitra io raha tsy misy an'ilay rivotra mamoky amin'ilay enveloppe. Azonareo ve? Nefa ilay rivotra hita maso aty ivelany sa tsy hita? Tsy hita. Fa esorana iny rivotra iny tsy laritsanao. Ohatr'izay zany ilay fanahy. Tsy hitany maso ohatran'ny rivotra eto tsy hitany masontsika. Fa tsika rehetra dia samy malala fa maty sika raha tsy misy rivotra eto. Dia asakasakantsika izay mbola misalasala hoe misy ve zany Andriamanitra zany, afaka miseho amin'ny alalan'ny fanahy masina ve, manatrika eto ve zany Andriamanitra zany. Hoy aho hoe raha le izao rehetra izao univers fotsiny dia mampieritreritra sy ihany moa fa efa mihamandrosona siansa dia mihamantakatra tsikelikely zany zava-boarin'Andriamanitra zany tsika. Dia aza atao makaleo raha mameromerona ihany hoe zany galaxie zany fotsiny no misy akany amin'ny 2000 milliards, zany hoe 2 lavitra isy. Raha tianareo azo kokoa dia 12 ny isan'ny aotra aorinan'ny roa. Dia asa raha takatra ny saintsika zany. Nefa izany 2 lavitra isy zany dia ahitana kintana, ahitana na planeta koa aza amin'ny endriny vaovao fa tsy arak'izay afantarantsika ireo vitsivitsy ireo, efa ho 10 milliards, 10 lavitra isy. Dia tsy resahana ao anatin'izany ny metéorite sy ny sisa rehetra izay mbola tsy takatry ny saintsika. Dia mba sainy vetivety anie zany, ahoana moa zany ary raha zavatra ny efa velona mifamezivezy. Reny kometa hoe vezivezy. Iza zany no mamelona an'ireny, iza no mandamina an'ilay izy hoe eto dia tsy misy mifantona firy fa manome zavatra mahafinaritra, manome hazavana, dia manome taratra, dia mety manome aizana, dia mahatonga ny andro sy ny alina aty amintsika aty. Ary soa ihany no manam-pahaizana fa misy vavaka tahaka n'Isaac Newton izay velona teraka tamin'ny 370 ary maty ny 770 sady physicien izy no mathématicien izy no théologien. Amin'ny tena vavaka zany. Hoy ny teniny raha tika amin'ny teny frantsay, ce très beau système du soleil, des planètes et des comètes ne peut provenir que du dessein et de la puissance d'un être majuscule, intelligent et puissant. Raha tika tsotsotra dia izao hoe tsy misy univers ngeza be sady mahafinaritra toy izao raha tsy misy fisina lehibe anankiray manome aina azy sy mandamina azy. Ary izy moa dia miezaka mihitsy milaza hoe izy fisina izao rehetra izao mirindra fotsiny dia tokony ampy anaprofo amintsika hoe misy Andriamanitra. Anankiray faharoa, Albert Einstein nafantatsika zany izy tsy malala an'izany, teraka tamin'ny 1970 maty ny 1970 sady physicien théoricien. Izao no teny tsotra nataony rehefa nandinika izy. Fantatsika ny fahaizana, rehefa nandinika ny univers eto izy, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Ino ny dika amin'izany? Tsy misy kisendasendra ohatran'ny manao dé akory ny fitondran'Andriamanitra amin'izao rehetra izao, ny fandaminan'Andriamanitra amin'izao rehetra izao. Mirindra miotra lavitra no nandaminantsika ny ao an-dakozia-tsika ao, ny andaminan'Andriamanitra ilay univers tsy takatry ny saintsika. Ka hoe hoe ny kintana sy ny planeta aza atapitrisa hain'Andriamanitra no mandamina azy, hain'Andriamanitra no miay azy. Maika fa izao sy anao raha matoky azy. Ankino amin'ny Jehovah ny asalama dia ho lavira atsika salama. Amin'ny fahalalana izy indray dia fanahy masina ity.
Ny fanahy masina dia mahalala ny zavatra rehetra. Mahalala ny zavatra rehetra. Zao ny voalaza amin'ny Isaia tao faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Ny fanahin'i Jehova hitoetra ho amin'ny Mesia dia fanahy fahendrena sy fahazavan-tsaina. Io amin'ny teny frantsay fa mino fa intelligence fahazavan-tsaina. Fanahy fankakevitra, ny fahalalana rehetra, ny fahatahorana an Jehova. Ny fanahy masina zany manana ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina rehetra. Tsisy zay tsy fantany any amin'izay heverintsika samihafa na zay le fahifananany any amin'ny maharivotra azy. Fantatrao tsara raha itsika izao raha tafiditra anatsika ny rivotra. Zany ary mbola zao atao hoe matery maika fa ny fanahy masina. Zany hoe tsisy miafina aminy izay heverintsika hoe any anatitsika, ny eritreritra mangina, ny fikasana any anaty. Ny olona hoe manana fotofotoa sy mamorakoraka fantatra ny fanahy masina zany tsy azo amboarina hoe mody mitomany. Ny olona mety mieritreritra hoe mamitaka fa ny tompo mahalala na tsy latsa-dranomaso azy ianao dia fantany hoe iza ny manana fotofotoa sy mamorakoraka. Ny fanahy masina, tsaro fa ny fanahy masina no anisan'ny niteraka koa ny fiangonana voalohany tamin'ny Pentekosta voalohany. Aikanao tsara zany tamin'ny andron'ny apôstôly. Ny mpandika maro teo nanomboka ny fiangonana kristianina. Dia zay moa tamin'ny fony mianatra teolojia dia rehefa tsy maharaka mandray moa tamin'ny mpampianatra dia afoizanay amin'ny grand terme fa sy grand terme ny hoe fanahy masina. Gamba nareo ankehitriny mbola manao an'izany koa. Dia zany nefa toetra mampatsiahana an'ilay hoe FM, frequency modulation na ny teny anglisy na modulation de fréquence. Fantatsika ny asan'izany eo amin'ny fampifandraisana toerana roa samihafa na fampifandraisana olona be dia be. Dia ohatr'izany mihitsy ny fanahy masina. Le radio zao zao alefa eto tamin'ny andron'izay zao mbola tsy isan'izany fa noho ny amin'ilay FM dia manjary maheno ny olona maneran-tany. Raha mitoriteny ny papa dia maheno ny olona maneran-tany. Mitoriteny Biligrama dia maheno ny olona maneran-tany noho ny amin'ilay fréquence modulation. Fo iaho hoe manoatra izany le FM anankiray ny fanahy masina. Tsika reto izao dia tsy nisy ny hoe dia anso lehibe eo nanomezana taratasy tsiraray indray tonga tany aminareo kany ka tonga mivavaka eto nareo. Fa nisy fanahy masina ny asy zay tsarovy. Nisy fanahy masina ny asy zay namaky anao manokana, mijery anao manokana, na miasa tamin'ny olona zay mitaonanao akaty, na ny ray aman-dreninao, na ny namanao. Dia zao tafavory zao sika. Tsy misy hoe dia fifanikena manokana ka hoe andao mijanona eto. Asa ny fanahy masina ny manorina fiangonana sy miazona ny fiangonana toy izany. Ka asakasakytsika izay mbola manao hoe ohatran'ny fikambanana tsotra fotsiny fa tena fiangonana anjakan'ny fanahy masina. Feno amin'ny fanahy masina zany ilay fiteny malaza tamin'ny andro fahiny hoe omni sady omniprésent manerana ny toerana rehetra ny fanahy masina. Omnipotent mahefa ny zavatra rehetra. Omniscient mahalala ny zavatra rehetra ny fanahy masina. Dia aoka izany ampahelantsika. Mety masika izao tontolo izao, mety misy olona misetrasetra sy mirehareha fa sika zany tsy irery. Ay Andriamanitra lehibe io, Andriamanitra velona dia afaka miditra ty anatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Afaka mampahely atsika. Mbola hitantsika aorianany hoe inona tsara moa no tena asa n'ity fanahy masina ity. Ary ny amaranako azy satria mila mianatra isika dia izao. Ao anatin'ny endrika fahatelo isehon'Andriamanitra ny fanahy masina. Ny katekomenina moa dia mianatra amin'izany hoe Andriamanitra telo nefa miseho amin'ny endrika telo. Azafady, Andriamanitra tokana nefa afaka miseho amin'ny endrika telo. Na personne telo, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Raha ny marina dia mystera zany, zava-miafina zany. Tsisy afaka ihany hoe mahay feno momba an'Andriamanitra zany. Fa raha haitsika feno momba an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tsony izy zany. Sawa? Zay ambarina antsika kosa nefa dia tokony mba ho fantatsika sy anarantsika. Tokana Andriamanitra fa miseho amin'ny endrika telo. Ary samy Andriamanitra daholo izany personne isehony izany, na ray na zanaka na fanahy masina.
tsisy hoe ny ray ambonimbony kokoa dia ny ray ambanimbany kokoa. Tena mifameno sy mifampiankina ny asany. Ny Andriamanitra, ny fomba fiasany koa dia mahagaga ary misy ny fifandraisana. Andriamanitra ray afaka mandefa ny fanahy masina. Fanahy masina zany araka namara teo hoe tena tahaka ny rivotra manerana izao rehetra izao, dia izy zany ny tonga dia efa mahafehy izao rehetra izao. Zao ny voalaza ao Jaona 4:10 ary Jesosy mampafantatra antsika zany zava-miafina izany. Hoy izy fanipampionina dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anaraka izy no alefa ao any aminareo. Zany hoe avy amin'Andriamanitra ray ary fantatra Jesosy no mangagaka mahagaga zany. Fa Jesosy koa nefa dia afaka mandefa ny fanahy masina io. Efa nambarako tao aloha hoe hatramin'ny izay heverina hoe nahatongavan'i Jesosy no fitetehakany dia ilay fanahy masina no mipotika tahaka ny potrehany tamin'ilay talohany narina tao akibony marina. Zava-miafa izany. Ary rehefa nanao ny asa misiona an' Jesosy vakeo ny Luka 4:2-9 dia voalaza fa tsy nisaraka taminy fanahy masina. Ary Jesosy koa dia mandefa ny fanahy masina mankany amin'ny mpingo. Jaona 2:20 irahako any aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina. Raha lasa dia aneraka amin'ny fanahy masina ho aty aminareo. 2:20. Zany rehetra zany zany ilazana antsika hoe tena miara-miasa ny Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ny ray no loharan'ny famonjena, ny zanaka ny mpanatanteraka, fanahy masina no manohy izany asa-pamonjena zany. Fanahy masina no miasa amintsika rehetra dia manavao antsika tonga mpivavaka, dia manamasina antsika, dia mampahery antsika. Ary zany mampahery azy nanao hoe raha mijery ny fiainana aty an-tany tsika arak'izay fampananten'Andriamanitra hoe hiaratsy izao fiainana izao. Ohatra mampatahotra ihany ilay miaina aty an-tany. Mahita ny olona misetrasetra, mahita ny Satana mandrovy tsy farana. Dia misy ohatra ny tao hoe fahagagana nefa fampitahorana. Voa hoe soa ihany isika man'Andriamanitra fanahy. Afaka miditra aty anatintsika tena mampahery antsika na dia tsy hitan'ny olona azy. Ary hamarin'ny ten'Andriamanitra hoe mahazo hery izay olona tena bebaka, izay olona tena manara-dia, izay olona tena manompo an'Andriamanitra. Zany voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 2:9. Azo hery ianareo amin'ny latsanany fanahy masina aminareo. Amen.